Fanovana ny fomba fiasan'ny zandarma mamaly ny filan'ny vahoaka, fitantanana mangarahara lavitry ny kolikoly momba ny fifaninanana hidirana ho zandary. Ireo kosa no FDB rosoan'ny komandin'ny zandarmeria ampirenena Andriamatoa General de Brigade Mamely Sombina nonosy ao anatin'ny fandaharana fiarovam-pirenena ny andron anio alahady. Fa ny polisy pirenena kosa dia ampaharina ny fanavoazana hoy ny polisy, ampaharina ny fanavoazana sy ny fiavoazana ny fanomezana vokatra mivengana mpaka amin'ny fiainam-bahoaka hoy ny tale generalin'ny polisy pirenena Andriamatoa commissaire divisionnaire de police Tsaramonina Ravony Jean Victory. Nandritra ny fitsidiana izay nataony tany amin'ny fagatra diana no nandriany ireo andrifoditra ny fanavoazana ny polisy pirenena izay famerinana sy fanamafisana ny fahatokisany olom-pirenena sy manankaiky azy ireo. Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray no hozarantsika manaraka fiara camion iray mpitondra entana no tratra ny lozam-pifamoivoizana vao maraina. Araka ny voalazan'ny loharanom-baovao moa dia fiara mpitondra entana ho an'ny Telma ity tratra ny lozam-pifamoivoizana ity. Teo anelanelany Antanambao sy Andranovelona mandahelika noho nisy ho an'ny izany izay ikasa andeha ho an'ny Ambohitromby. Isorana kosa Andriamanitra andriananahary fa tsy nisy ny ainana foy. Fa ny vaovao mampalahelo kosa dia zazalahy kely very hita fatiny ampitsoniny. Nanaovan'ny fianakavian'ny filazana ity zazalahy kely ity fa very teny Tsimbazaza. Taorian'izay moa dia namoaka ny fianakaviany fa maty nisy namono izy. Araka ny ranty izay navoaka ny fianakaviany moa dia nisy nanatsatoka antsy ity zazalahy ity ary nariana tany anaty tatatra rehefa aveo. Izy ireo moa dia miangavy ny tompony andraikitra mba hanokatra fanadihadiana momba an'ity tranga mampalahelo ity. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Tsy avelako raraka antany ny raha latsaka hoy ny rainy ilay zazalahy nisy namono. Namoaka ranty milazany alahelo ny rainy ilay zazalahy nisy namono tamin'ny fomba feno habibina teny Tsimbazaza. Eny manaiky ny fandaharan'Andriamanitra aho fa amin'ny maha olombelona dia tsy avelako raraka antany ny raha latsaka sy ny famonona izay nianjady tamin'ny zanako feno habibina hoy ilay rainy ilay zazalahy. Tsy irery ialana tsy eto anilako, tsy maty atompoko ialahy mandrakizay zanako hoy hatran'ny nambarany. Fa ity namana anankiray ity kosa dia nandefa hafatra mivantana ho an'ny filoham-panjakana ankehitriny Andriamatoa Colonel Mikael ary nandefa hafatra mivantana ihany koa ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta indrindra ireo ministra. Notsindriny manokana amin'ny izany fangatahana izay nataony izany moa ny ministry ny fitsarana ankehitriny Ramatoa Fanerisoa Ernaivo. Ekena tena ekena tokoa fa manao ny asanao ianao Ramatoa ministra hoy izy fa ny mba fangatahako fotsiny dia araho maso ny raha momba ny donia ary tsarao araho antsakany sy andavany hoy ny fangatahana sy ny hafatra izay nambarany. Ndeha mo arahantsika vetivety ny fangatahana izay nataony ity namana ity izay miantefa amin'ny ministry ny fitsarana sy ny filoham-panjakana ankehitriny Andriamatoa Colonel Mikael. Nianatsika manao en direct aty. Atsika miadresse mivantana amin'ny filoham-pirenena atsika miaraka amin'ireo ministra. Ireo ministra jiaby miaraka aminazy ireo. Indrindra fa ty ministrany Jono tonga tamitsika mahajanga. Tonga tamitsika mahajanga. Hitatsika jiaby hoe ministrany Jono tonga tamitsika mahajanga. Madame le ministre Fanerisoa Ernaivo, ty koa mba misy fangatana atako aminao. Ary tsy zao raiky fa vahoaka malagasy jiaby mangataka. Tsy zao raiky ndro mangataka fa vahoaka malagasy jiaby mangataka. Asivy fitsarana momba ny donia. Asivy fitsarana momba ny donia. Anao Fanerisoa Ernaivo ministra fitsarana. Satria niady atsika. Nanomboka ataonao anao tandafitra ty niresaka momba ny donia. Atsika jiaby niady fa tsy rariny. Asivy fitsarana momba ny donia. Satria maro reo ary misy vahiny
karana na vaza anatin'io afera niny donia io amomba ny tany anosy be ao apodiko ndraiky asivy fitsarana madame le ministre momba ny aferan'iny donia satria misy karana misy vazaha misy gasy koa anatiny ao momba ny tany aferan'ny tany nampigadran'iny donia tanosy be asivy fitsarana koa io. Nambarany ity namana ity ihany koa fa tsy tokony ao Antananarivo fotsiny no asiana fanadiovana, tsy tokony ao Antananarivo ihany koa no asiana fanenjehana ireo olona izay tsapa fa nanao tsy mety mandehana koa any amin'ny faritra ary notsondriny manokana amin'izany ny ao Mahajanga. Tsaraho izy ny gouvernoura teo aloha Andriamatoa Moktar, tsaraho ihany koa Asimokely, tsaraho Idadi ilay ben'ny tanàna, tsaraho ihany koa Rosalie Abdallah hafatra izay nambarany ity namana ity. Ary izaho izy hatrany dia tsy malahelo raha ohatra ka migadra i Moktar, raha ohatra ihany koa migadra i Abdallah, Rosalie sy Dadi ary Asimokely. Gadrao Moktar, gadrao Asimokely, gadrao Abdallah, ireo mo antsoantso izay nataon'ity namana ity izay mentefa amin'ny ministry ny fitsarana ankehitriny Ramatoa Fanirisoa Erinaivo. Aza tao Antananarivo ao foana fitsarana fa alefaso amin'ny aty amin'ny faritra aty fa maro olo amin'ny faritra aty mila tsaraina momba ny afera ratsy, momba ny crime, famonona olona, momba ny maro ke aza tazomina fitsarana ao Antananarivo ao fa maro koa aty amin'ny faritra aty mila sina fitsarana. Madame le ministre, asio fitsarana andana jereo ministre amin'ny fitsarana. Madame le ministre, andana jereo aminay Mahajanga any koa, zao boka Mahajanga, zanaka Mahajanga, asio fijerena koa momba andreo ro mitondra tam tanay a Mahajanga oreo. Ohatra raiky Moktar io atsika zanaka Mahajanga, Moktar io Dadi mera Mahajanga io Abdallah Salimu miaraka amin'ny tariny, Abdallah Salimu miaraka amin'ny tariny. Mbola tsara nisy olo tsy miaramila milanja basy Kalashnikov mandeha mitety amin'ny taninay Mahajanga ao raha tsy io Abdallah Salimu io. Zay mila iza olona anome anazy Kalashnikov, basy mahery vaika io. Iza olona anome anao Abdallah Salimu mandeha mitondra basy mahery vaika Kalashnikov hitanay jiaby ne zaka nataonao anao Abdallah Salimu, ainay jiaby afera nataonao anao Moktar, ainay jiaby zaka io. Fa tonga zao fotoana fa eto tsisy malahelo, tsisy hoe tsika samy malagasy. Tamin'ny anareo tamin'io pouvoir io nampigadra olo anareo nalahelo. Mbola misy olo gadrainareo mbola ao amponjao, mbola misy olo gadrainareo Moktar, Nina, Abdallah Salimu, Abdallah Rosalie, mbola misy olo gadrainareo mbola ao amponjao. Miaraka amin'ny Asimokely, anareo nalahelo tamin'olo gadrainareo. Zao raha fa tonga le fotoana de hoe ilainareo fa zay zanaka Mahajanga zay malahelo anareo, zaho tsy malahelo anareo. Zao Luc Hervé, Moktar zao tsy malahelo.
izy koa anampitirina anatin'ny fonjary. Zao Lukerve, zao tsy malahelo. Izy koa anao Abdala Rosalie, anao pitirindreo anatin'ny fonjary amin'ny ratsy nataonao, zao tsy malahelo aminao. Anao koa Asimkely, izy koa nampitirindreo amin'ny fonjary, zao tsy malahelo nanao. Satria anareo napiditra olo tanatin'ny fonjatary, anareo tsy nanahelo, anareo tsisy alahelo, fa anareo falifaly. Zao tonga fotoana anjaranareo koa zao io miamby anareo. Rehefa vita moa iny fiangaviana sy ny hafatra izay nalefa ho an'ny ministry ny fitsarana iny moa dia nandefa hafatra sy fiangaviana amin'ny filoham-panjakana Colonel Mikael ihany koa antenany. Ianao hoe izy dia tsy tokony mijery ao anatiny fotsiny fa mba mijeriva any ivelany. Mino aho hoe izy fa fantatrao tsara Ibrahim Traoré, ilay filohan'ny Burkina Faso sy ny zavatra izay nataony. Mila alaina tahaka iny zavatra izay nataony iny raha te ho tafavoaka isika, raha te hisitraka izany fanosoana izany hoe hafatra izay nambarana hatrany. Zao koa tsika hiditra amin'ny filoham-pirenena amin'izay. Andriamatoa filoham-pirenena, tsara masonao tsy miondroka Madagasikara ao foana. Andriamatoa filoham-pirenena Jaina Mikael, masonao aza miondroka Madagasikara ao. Fa anao mila mitraka. Anao mila mitraka. Mila mitraka masonao, mijery. Ary mila mitodiky anao, mila mijery. Hoe inona marina zaka mandalo. Andriamatoa filoham-pirenena Jaina, matetika anareo anatin'ny gouvernementanareo ao miresaka mombany Banque Mondiale FMI. Matetika anareo membre gouvernementanao, Andriamatoa filoha, matetiky hitanay ary miverimberina miresaka mombany Banque Mondiale sy FMI. Fa zao izy Andriamatoa filoha. Apitapitaonareo anareo manaraka ity vidéo ty, ity vidéo ty mba ho hitany Andriamatoa filoham-pirenena Jaina Mikael. Zao izy Andriamatoa filoham-pirenena Jaina. Ainao tsara Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré nanapoka bomba. Ibrahim Traoré nanapoka bomba amin'ny FMI sy Banque Mondiale. Andriamatoa filoha. Ibrahim Traoré nanapoka bomba amin'ny FMI sy Banque Mondiale. Zo izy vahoaka malagasy, efa ela reo namitaka atsika. Efa ela reo namitaka atsika. Fa tsika vahoaka malagasy, atsika vahoaka malagasy tsy manana trosa amin'ny Banque Mondiale na amin'ny FMI. Atsika vahoaka malagasy tsy manana trosa amin'ny Banque Mondiale na amin'ny FMI. Vandy zaka io jiaby hoe atsika nanany Banque Mondiale trosa, atsika nanany FMI trosa, vandy. Satria filoham-pirenena ny Burkina Faso Ibrahim Traoré nanapoka bomba. Nanapoka bomba izy, fa pays africaine tsy manana trosa zany, fa vandy io, zavatra arnaky, ary zavatra natao complice miaraka tamindreo fitondranareo. Andriamatoa filoha, raha ohatra malagasy mangataka trosa amin'ny Banque Mondiale na FMI, misy dossier tsy maintsy ataonao. Ary dossier io tsy maintsy
etudiena tsy maintsy atao etude ary ao anatin'ny banque mondiale ao manana expert oka zavatsara le raha teneniko Andriamatoa Filoha. Ino moa ny fanehoan-kevitra sy ny fiangaviana izay natao iny namana iny izay miantefa amin'ny ministry ny fitsarana fanerisoa Ernevo ary miantefa ihany koa amin'ny filoham-panjakana ankehitriny Andriamatoa Colonel Mikael Randrianirina. Raha fintinina moa ireo rehetra izay tia nahatongavana dia ny hoe tokony ho tsaraina ny raharahany ny donia, tokony ho tsaraina ireo rehetra voasarimotra tao anatin'ny intranga iny, tokony tsaraina ihany koa Mokhtar ilay gouvernorat fagatra boiny teo aloha sy Ashimkely ary Abdallah Rosalie indrindra ben'ny tanànany Mahajanga Dady. Tsy tokony asina fihetseham-po sy fangorahana hoe hafatra izay nambarany satria tamin'izy ireo teo amin'ny fahefana dia nanagadra olona tsy mba nisy fangorahana ary tsy mba nisy alahelo, tsy nisy ihany koa ny fontepo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hianatra amin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsala veneny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.